Misotranao ny safidy ny Sky One TV amizao zoma ariva izao fandarana fasafasy no arahinao volana marsa moa zao raha vao miteny hoe volana marsa dia ao an-tsaina voalohany dia ny datiny 7 marsa fahatsiarovana ny tolony ty tanindrazana tamin'ny 7 sy 700 sy arivo izay indrindra ny lohahevitra antsika androany miaraka amin'ny vahiny dia ny lieutenant Rasombiny aina Aimé manaona tompoko. Manaona Andriamato Randy. Ye ny lieutenant Rasombiny aina Aimé dia ao amin'ny tafika izy gendarme arak'izay gradiny zay fa tsy izay fotsiny akory ny antony atsovana azy fa izy dia mpandalina tantara ary izy koa dia ao amin'ny fohy be mpitondran'ny mpiady ty tandrazana zany hoe fohy be misana indrindra ireo mpiaditra anainy tamin'ny 7 sy arivo ny fohy be misy anareo moa ny fohy be mpitondran'ny ty dia ny Analakely akaiky ny Remaina sy diso ao amin'ny akaiky ny Remainka Analakely ary tsy diso ny teneniko teo tena misana manokana ny ireo ty tandrazana 7 marsa io fohy be mpitondran'ny io misana andreo Bekorotro Marolatra tamin'izay fotoana zay ka amin'ity taona ty amin'ny 70 taona ny ny tolom-panafana zany ary isy mifandaram-potoana lava be manomboka amin'ity volana marsa ty 7 sy 2 ka hatramin'ny volana marsa 20 sy 2 mba hampitana ny faniro satria ny lasa tsy fanadina. Izay indrindra ny tarakevitra zany na thème 70 taona ny tolom-panafahana ny mba hiampita ny fanilo ny lasa tsy fanadina. Rehefa tonga 29 mars 7 mars 7 dia misy fametrahana fehezam-boninkazo ny filohan'ny pirenena makany Moramanga amin'ny ankapobeny, misy koa fametrahana na prime ministre, misy koa fametrahana fehezam-boninkazo eny amin'ny Fasa Mahery-fo eny amin'ny Mausolée ary ery Madagasikara dia misy hetsika daholo dia mitranga amin'izay ilay bokory maro olatra tamin'ny 7 sy 700 Aimé Rasombiny aina dia betsaka olona mijery fahitalavitra dia miome na mijery gazety tohatra misy vaovao foana reto Bekorotro maro olatra reto zay ary zareo izy tanora efa 70 taona le tolona le tarihan'ny olona nefa ohatran'ny 70 taona zany voateraka ave reto dia efa fitolo ahoana manana tena petraka mbola misy foana ave fandraisana Bekorotro maro olatra vaovao sa ahoana firy zareo ary ahoana tsara ny fantaninao hitondra fanazavana kely mikasika an'izay aho tsisy sony zao fandraisana ny mpikambana amin'ny Bekorotro maro olatra zany ao amin'ny VTTM na vondrony ty tandrazana mpiady ao amin'ny ministère ny fiarovam-pirenena direction de combattant nationaliste moa ny anarany amin'ny teny frantsay tsisy sony fa ny reny zany tamin'ny zao mantsy tamin'ny 7 sy 700 no sokafa ny direction de combattant nationaliste tamizay izy dia mbola natao hoe ho lavitry ny mpiady ty tanindrazana indrindra moa fa izy Rabesahala no angadinanana sy vinahitana zany ministre kolotsaina tamin'izany fotoana zany sy ny zavakanto révolutionnaire ary nitaky izy zany hoe nitaky tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoan'androny izy tamin'ny Deratsiraka hoe mba asio fohy be iray tantana anreto mpiady ty tandrazana reto indrindra moa reo miaramila tranainy reny izay tena nitarika ny ady tamin'ny 7 sy 7 sy 700 dia nisokatra zany io ka tamin'izay zany somary nisy resaka politika ihany dia nisy na tsy fantatra na niady na tsy niady aza mety tafiditra daholo noho zay resaka politika zay ka misy amin'ireny zany tafiditra tao dia zay moa tsy azoko tenenina lava eto fa misy lasa nisy tanora tampoka tafiditra noho zay afiny fa zao zany aloha tsisy tsony fandraisana vaovao tsisy tsony hatreto aloha tsisy misy ty sary ty dia sarotsy tiako fa aseho ihany zany fa tony ny mpitolona ty tamin'izany fotoana zany fa ny tsy tiavaka azy ty mako le tamin'le resy dia le nitolo-batana zareo hoe rehefa avy niady sy ny afina tany anala dia nitolo-batana fa reo zany izy tamin'izany raha ireo olona reo 70 taona teo aoriana angamba efa azo isaina sisa mivelona kosa zay mahatonga le zay fitenenana zay azo favokely zareo zao sisa zao eo mana amin'ny arivony mahery kely eo am'izao sisa velona
arivo maheryzanao amin'ny VTTM ary misy fikarakarana ve misy fanampiana ve zareo reo zao mahazo an'izany mahazo karama zareo ro eo amin'ny ray hetsy mahery eo ny karamany mahazo isaky ny 20 marsa fitsingerenan'ny 20 marsa dia mahazo solobody akoho avy amin'ny filoham-pirenena zareo amin'ny ndray mitoraka aty moa dia mety hiavaka kokoa zay solobody akoho zay araka ny voalazany komite nasionaly misahana ny karakaran'ity fankalazana ity fahatsarovana 70 taona ny 20 martsa aty misaotra anao Aimé Rasombonaina nanome an'izay vaovao melo zay satria ho an'ireo zay mpitolona mijery atsika zao dia mety mba velo mboly any zareo amin'izay zavatra izay misy koa fitenenana rehefa miresaka 20 mars dia misy miteny mahinona moa izy io no ankalazaina anaovana fety be tokony tokony andro fisaonana ine izy io satria ny gasy maro be no maty nandritran'io fotoana io tsy tokony andro piraviravona zany io fa andro mpisaonana ahoana ny hevitra ao araka ny tantara aloha dia tamin'ny 20 marsa 7 zany no nisy tapaky ny gouvernemanta ny tsirana ny Philibert fa atao fahatsiarovana asiana fahatsiarovana n'ireo maty ireo malagasy namoy ny ainy nandritra ny ady 7 sy 7 izay zany tapaka atao fahatsiarovana n'ireo maty aloha taty aorina zany dia ny araka ny teneniko teo tonga teo amin'ny fitondrana zany ny filoha Dederatsiraka dia Gera Besayala nitahaka hoe aoko amin'izay mba asiana mari-pahatsiarovana hoe fanomeza hasina n'ireo mpiady ty tandrazana reny zany dia nasiana ny mausolée eo Fort du Chêne io zany ao moa milevinao moa ny taolo ambaliny sergent Ralaimongo milevinao dia nasiana ny mausolée dia nasiana n'io foibe mpitondrany mpiady ty tandrazana io na ny direction des combattants nationalistes zay dia izy zany nivoatra zany le fomba fanamariana n'io 7 mars ohatra zao Moramanga zao firavoravoana lehibe mihitsy io Moramanga ao satria ny azy zany ohatra ny miampita ihany ny tantara amin'le taranaka ankehitriny ao amin'ny faritra Besanzano zany satria nisy ady eo faritra Moramanga iny zany atsany amin'ny faritra be sy misaraka nosy be anala iny Antanambao Manapotsy iny zany satria niady mafy misy zareo tamin'ny 7 zany général Dama Robert zany no mpitaritafika atao Tandrokomby teneny zareo zany aleo ny firaviravona satria ohatra ny nisy fotoana misy zany tsy nisy fanjanahantany tamin'izay fotoana zay efa tena nahatsiaro fahafahana zareo nahatsiaro afaka zany ny vahoaka tany amin'ny faritra Mangoro iny Anosy be anala be parasy iny Lakato iny Anjiro iny satria tena mafy zany satria nisy miaramila tranainy mantsy izay nitaritafika atao Anosy be anala be parasy iny zany trany Longoza be iny mitaritafika ohatra Basy Jérôme zany miaramila tranainy zany Dama Robert miaramila tranainy ka ireo miaramila tranainy ireo zany araka ny boky nisoratany fanon'ny Fulgence André Matao Guénier izay mitondra ny lohateny hoe témoin de l'insurrection ty zany dia izao voalazany tao Dama Robert zany nanao fijoroana vavolombelona tamin'izay nanoratra ny tantarany izy hoe zahay tany anady tany a Frantsa dia niady zahay tena lasa babin'ny Alemana rehefa taty amin'ny volana Jolay 7 dia tonga ny miaramila Amerikana nanavitra anay izy zareo zany fa tsy nanabasy zany babo zany efa désarmé zany tany amin'ny ady lehibe faharoa tany Europe io tany zany dia efa nanomana ny tiady 47 ty zareo miaramila tranainy zay tokony fantatra ny ankizy ankehitriny sika ankehitriny zany hoe efa tany Europe zany efa nisy fanomanany reo miaramila tranainy efa nieritreritra an'izay hoe aizany ary no ahatana fitaovam-piadiana zany raha fitinina izy zany misy ny tokony fahatsiarovana satria sy fisaonana nefa le fisaonana tsy zay loatra fa hoe fahatsiarovana satria nisy ireo namoy ny ainy fa misy koa ny endrika tokony firaviravona satria andro fankalazana an'ireo niady fahafana natao amin'ny firenena ka izay indrindra izay mampasitro sainan'ny malagasy zay mampasitro sainan'ireo miaramila tranainy izy zany tsy niandro ny hoe famatsiana basy avy amin'ny Sinoa na avy amin'ny Amerikana na avy amin'ny Sovietika fa dia izy ny demerde
izay le fitiavatany zaza lehibe izay ary tokony ananan'zay miaramila ankehitriny izao ny demerde izao ile izy rehefa nody am'izay zareo zany ny volana aogosty miaramila misy le demerde tena fiteny eo am'tafika rehefa ody am'izay zany zareo ny taona 1970 tamin'ny volana jolay tanoany tonga teto moa zareo akamaron'ireo ireo miaramila tranainy valorivo tonga teto volana aogositra 1970 fa izareo tonga tany mitondra basy mitondra fitaova-piadiana mahery vaika zay hitako hoe arme de guerre de izay ny fijoroan'ny vavolombelona da marobera nanana arsenal ihany nanana fitaovam-piadiana ihany zany le malagasy matetika mantsy betsaka amin'ny teny hoe le malagasy tamin'izany tsy nanana afa-tsy lefina antsy pilotra de rehefa tonga vazaha mitifra de rano fa nisy ihany zany tia tandrazana nanana basy mahery za mino araky ny raha mamaky nyty boky ty anareo ary tsara vidina vakina izy ty de nisy basina amerikanina mety nisy foa basina amerikanina tonga an'zareo avy any izy io na Isaac Trosson amin'ny boky l'insurrection malgache de 1947 dia natao teny hoe nataon'zareo pièce détachée le arme de guerre nitondrany azy avy any de natao amin'ny sac marin ny moa lava be le sac marin de omben le mitraillette teny da marobert fa mitraillette ary pistolet ary bala no naentin'zareo avy any ka izay zany zavatra tokony hoe tsy ho fahorina tsy ho rehefa tonga ny 7 amby roapolo masa de tanondroka atsika fa efa nitraka ireo miaramila tranainy raha ianjambentsika reo efa nijoro hoe ity zahay anavitra ny firenena raha voangy sy raha seta tokoa moa zany efa namangy an'zareo koa tany hoe rehefa miverina ana Madagasikara ianareo de ianareo no anavitra ny malagasy anavitra ny vahoaka malagasy izay potehin'ireo colon voanjo frantsay ireo ianareo no anavitra ka izay ndatogany zareo de merde na izany ary tondra mafy any le mpitolona ty tandrazana raha sombony anay mi satria ny fotoana zareo nisy nitsoka tany anala rehefa tena nanenjika ny miaramila ny mpanjana tany ty sary ty koa de tsy tiako ihany koa fa izy moa avoaka satria tatariny ataontsika tony zao ohatra le rehefa le tsisy azo atao tsony izy tany anala tany de nivoaka avy any de nitolo-batana ohatran'izao ny anisan'ny endrika tam'izany ka ny tiako tenenina tiako resahana aminao koa hoe misy koa ny fitenenina hoe iny 7 amby roapolo mars iny ane tsy ny malagasy no nanao azy iny fotrany hoe faniny vazaha natao provocation mba ahitanao izadolo ny ty tandrazana izadolo no MDRM de natao zany iny izy ny vazaha mihitsy zany no nanao an'le izy de revao mba ahafana mitsipona tsiraidray ny MDRM éliminer ny MDRM zany satria ho avy mifalefatena de am'izay zay tia ny vazaha zay tia mpanjana ko no alefany amin'ny fitondrana fa satria fa éliminer daholo le ty tanazy MDRM de am'izay zany padesma no alefany eo reny mantsy zay zany atao hoe antoko namany mba tsy lazana ny anaran'le antoko ahoana ny hevitra ao momba an'izay fijery ary tantara anankiray zay tsy ny fransay daholo akory no nakasitraka ny fanjanahantany ny MDRM io zany na mouvement démocratique de la rénovation malgache dia nisy frantsay izay nanampy nanangana an'io de ny communiste frantsay ary i père jésuite Louis Dunant no nanampy an'io natsangana tany Paris zany tamin'ny 20 févroary 1970 zany hoe communiste frantsay no manampy ny MDRM nisy frantsay zany tsy nakasi de taty aorina am'izay moa de nanampy an'izay koa tao koa teo anatin'ny ady reny zany teo anatin'ny ady reny de nalaladalaka ny liberté politique teto efa nanome alalana satria nisokatra kely zany ny zareo gouverneur frantsay reny ohatrany Saint-Marc Père Baudry zany no tena nanohana amin'ny fananganana ny MDRM tany à Paris de nitsangana zany ny MDRM fa rehefa nandroso am'izay zany fa nandresy lahatra ny vahoaka malagasy eran'ny Madagasikara zany zareo raha voangy sy raseta satria tena nandresy lahatra ny vahoaka ny fisian'ny MDRM zany de nanohana ny MDRM daholo ny vahoaka malagasy na tamin'ny fifidianana amin'ny assemblée constituante tamin'ny novembre 1970 tam'izany mbola iraseta sy raha voangy nitarika tamin'ny étiquette hoe restauration de l'indépendance de Madagascar ary nitaky defa nitaky izay zany nety nitaky ny fahaleovantena zay de lany ny somatsiara solom-bavambahoaka solotenan'ny malagasy ao anatin'ny antenimera mpanao lalàna zany tam'izay iraseta sy raha voangy de iraseta sy raha voangy am'izay koa
nandeha tany a Frantsa tamin'ny marsa volana marsa 1970 nitaky ny fanafoanana ny loi d'annexion tamin'ny 1 août 1970 tohatran'izay fa rehefa hitan'ny frantsay zany iny ny firoboroboany amin'ny DRM nahazo fony vahoaka malagasy dia natsangany Marcel Decopé am'izay izay haut commissaire teto tohanany koa zany fananganany PADESM parti des déshérités malgasy zay mihitsy manko le teneniko teo misy miteny zany aloha minena le MDRM fa aloha le PADESM natsangany mpivoandro ty no favorisena raha voalasany ny socialiste français zany nanoana ny PADESM io fahitako azy ary ny 4e république izay tsy haiko izay zany ohatrany hoe veranao hoe isy provocation tsia saika hanao an'izay le PADESM tahaka tao vopeny zao tahaka tao vopeny dia tena nisy nihantsy misy ny PADESM Antemoro sanatria zany azafady miteny fokoeto anareo azo mialantsiny fa nisy PADESM nihantsy ny MDRM ianareo tsy ampiferinay ianareo tsy manana basy ianareo MDRM izahay manana basy manana faramanidina miaraka amin'ny frantsay nefa inona ny afarany tsisy vokany tsy nahomby akory le fanankorontanana talohan'ny 7 mars tsy nahomby fa lasa le PADESM indray ny vonoiny MDRM tao vipena dia arany natao mahaingana ny fihavanana tao nihavana ny reo Antemorotsika raha ihany izay vao nyroso amin'ny fanafihana ny tanàna vipena am'izay ny Antemoro zay nitariny mpanjaka mahatandry ampanjaka ny tsatsehatra manko ny ampanjaka atao mahatandry nitarika anazy rehefa nisamboriny fa ny MDRM ina moa zany nampivondrina Madagasikara ny foko 70 tao satria misy koa misy tady teny ny MDRM ne dia avy aty ampovoatany dia PADESM avy any amin'ny sisiny satria zay le parti déshérité fa misy koa tady anao an'izany fa izay le politique misy andraso aloha asehoantsika aloha le afisiny frantsay le nilaza hoe foana zao ny MDRM tsy tsonka tandremo nareo zay midikiditra amin'io fa tonga dia mety voasazonareo fa misy fa tamin'ny propagandeny Raseta sy Ravoangy dia anisany afisina ataondrareo zay avoakatsika koa hoe ty dia antoko manambatra ny foko 70 izy ty nanao an'izany zareo ka ny MDRM dia nanambatra amin'ny foko 70 fa tsy akory io ny tena marina ty izay io nampirainy malagasy ny fitakenan'ny fahalevanteny nangefa ela ne zany inangetahitany zany fahalevantena zany sy fahafahana zany vahoaka malagasy hatamin'ny androny mena lamba hatrany caporal Koutavy tao faritra atsimo tsinanana tamin'ny 1904 1905 nyroso sady ava nyroso VVS nyroso fa misy parti ho tenentsika rehefa avy eo horesahantsika dao za rehetrarehetra zany hidirantsika lalina ary hidirantsika lalina ihany koa ny zavatra nisy nandritra ny 7 mars 1770 sy arivo ny fahaleovantena moa dia fantatsika rehetra tamin'ny 700 vao miverina fa saingy dia efa nisy ve fotoana mety efa tokony nahazo fahaleovantena talohan'ny 1960 sika zany anisany horesahany eto daholy aorinany fakandrivotra. La beauté est la marque du bonheur. Au fond du charme se trouve la beauté. Charmel Beauté, le salon qui vous rend vraiment belle, radieuse et raffinée. Charmel, toujours et encore plus belle. Mbola eto amin'ny Sky One TV any ianao fandarana fasafasa ny vahintsika androany dia lieutenant Rasombiniana Aimé ao amin'ny tafika izy gendarme nefa mpandalina tantara ihany koa ary avy ao amin'ny foibe mpitondran'ny mpiady tia tanindrazana 7 mars 1770 nolo hevitra androany
tamin'ny 1947 zany asa mety mahalinanao ve ohatrany ahoana ny endrika Antananarivo tamin'izany fotoana zany aseo asika sary eo fa io Antananarivo tamin'ny 1947 Antananarena efa milamina efa hitantsika io zao ny Roxy am'izao Isoraka Fantsahavola mbola tsisy ninona mihitsy tao Antsahavola ary Apefilo Ambodiny Sotra 67 zany mbola tsy misy mihitsy hitantsika ry ambonimbony ary mbola tsisy mihitsy isotra ty andohandohan'ny isotra ty ngamba nefa mba manombonomboka misy zavatra fa ankoatran'izay tena mbola betsy mitatatra tanteraka mihitsy 7 marsa 7 miresaka tsika ny moa zany izy fietsikatsiny era Madagasikara fa teto Antananarivo rahasombiny any Aimé ohatrany tsy de nisy azo rasana loatra ve satria rehefa miresaka zao any ampianarana any amin'ny anaty boky na any ampianarana de moramanga foana ny resahana na any amin'ny sud-est fa inona ny zavatra anseho teto Antananarivo na ninona tsy nisy ve santsefitra ny teto Antananarivo tamin'ny 7 mars 7 ny marina aloha tsy nipoaka teto Antananarivo ny 7 mars le fanafianan'ny Antananarivo zany sy voalohany indrindra aloha de nisy ireo mpamadika naman'ny Letenant Randriamaromana na nisy miaramila ihany tao anatiny nisy Letenant Randriamaromana le pitarika tam'izay pitarika izy ary izy nanao paikady hanafianany tobo miaramila teto Andrenivohitra ary izy ny voatery amin'ny faritra ohatran'ny faritra atsimo izay no hitarika izany hoe atao zany fanafianany Antananarivo avy any atsimo miainga Venezuelana zany azy no de ohatran'izay de izy isan'ny pitarika misy nanao plan nanao paikady ara-miaramila nafiana anazy fa saingy moa zany tsy tanteraka le izy fa saingy kosa na dia nitsefitra azy teto Antananarivo de nisy zavatra nisy trangan-zavatra azo tenenina ara-tantara ihany zany satria i Ranevson Com zany Jérôme Com Ranevson Jérôme Com zay mpikambana tao amin'ny parti nationaliste malagasy Panama izay naman'ny Letenant Randriamaromana Albert zay navita ny asany izy de ny afanimbana ireo fiaramanidina nampiasain'ny tafika frantsay tam'izany teny Ivato tobo miaramila moa teny Ivato fa misy fiantsonana fiaramanidina ihany ko simba ny simba zany ny fiaramanidina miaramila tsy afaka nanao sidina hahalala ny fandehan-javatra marina tany atsimo tsy nanana tao faritra hafa tany manko tena nangotraka ary mbola diratsika mikasika an'izay tany tena nangotraka ny faritra atsimo tsy nanana iny sy atsinanana satria tsy afaka nanao mialantsiny miteny français vol de reconnaissance voatery zany nanao réquisition ny fiaramanidiny colon tany amin'ny faritra ny tafika frantsay mba hijerena ny zava-nitranga tany amin'ny faritra atsimo tsy nanana sy atsinanana zay de ohatran'izay zao de zavatra efa zava-dehibe zany efa fijoroana amin'ny fitiavan-tanindrazana zany fa asakasaka zay nisy aza ny tezana hatramin'ny farany nisy koa ny iraka nahazo ny iraka koa ny sasany anapaka ny jiro any telomita fa tsy tonga tany tsy tapaka ny jiro teto Antananarivo zay ny teto Antananarivo fa rehefa miresaka 7 mars koa de ny ao an-tsaina voalohany de Moramanga drakadraka Moramanga misy mihitsy ary pièce théâtrale momba ny zavatra anseho tany Moramanga ve zany tena fohy be nangotraka indrindra tamin'ny 7 mars ny vagony Moramanga nefa taty amin'ny voalohandohan'ny volana May 10 May hatramin'ny 4 Mai fa faneva lehibe tola tamin'ny 7 mars zany hoe massacre colonel Yves Beno le mpahay tantara frantsay massacre reny zany hoe zany le sosotra zany tafika frantsay fa mitenir mafy le avy nataony le fanoherana zay notariny miaramila tranainy izay le tamin'io fa ny tena marina tao Moramanga tao ary mahatonga zareo ravoravo isaky ny 7 mars ka nisy fambiazana ny fanafianany Toby Tristany tao sy ny Hôtel Larieux hôtel nipetraka tao amin'ny hôtely koa moa zany ireo manambonatra frantsay tao Moramanga ka ny fanafihana ny Toby Tristany sy ny Hôtel Larieux no nitranga tamin'ny Asabosy 7 mars 7 tao Moramanga ary maty tena maty vonoiny ty tandrazana tamin'izany ny commandant de place d'armes commandant Perrier tamin'izany sy ireo manambonatra maromaro ka
izany tamin'ny zavatra nitranga tao Moramanga zany tamin'ny Asabosy 7 martsa alina tamin'ny 20 alina izany zavatra fa niverina ray koa reo mpiady tandrazanareo nanafaka ny Moramanga taty amin'ny volana avril 30 avril ny alakamisy 30 avril 7 satria maro reo mpiady tandrazana MDRM sy reo olona tratrany tondromotra ohatrany fa tsy haiko moa misy nazisme sy fatapata zay nampiasain'jareo nazi frantsay de nigadraina koa reo nampidirina atao fonja de ho tifirina am'zany amin'ny fotoana io mihitsy i fotoana tifirana piso 1er mai 7 tsy haiko tifirana de tsy maintsy nivory zany mpiady tandrazana be sy misaraka hoe tsy maintsy hanavitra an'ireo havatsika reo zao nitambatra daholo zany izareo nitambatra daholo zany mpiady tandrazana avy any Vatomandry iny Nosy Anala iny izay nitariny général Damarobert hanavitra ireo tia tandrazana zay nogadrainy tafika frantsay miaramila frantsay tao Toby Tirtany de nisy avitra zay ny tany Moramanga fa rehefa miresaka koa 7 mars akoatra Moramanga tena nalaza koa ny tany amin'ny fatra atsimo atsinanana Vatovavy Manakara Vohipeno inona ny tena natonga niny faritra iny tena nandray anjara mavitrika tamin'io tolonany izay indrindra ianao miresaka ny Vohipeno sy Motsinanana iny raha tahaka ny Vohipeno daholo distrika teto Madagasikara de nangorodamba ny frantsay satria tao araka ny fikarohana nataoko moako de nahomby misy zany ny fanafianan'ny Vohipeno nataon'ireo mpiady titandrazana zay nitariny miaramila tranainy reny Florent Tsarady de ao koa ny ampanjaka ny fandraisana anjarany Katibo koa tao anatin'izay zany hoe mafy zany ny didy inona ny rôle-ny Katibo sy mpanjaka tao anatin'le tolona tena mitaritafika ve zareo sa hoe inona ny tena rôle tena taritafika ka tahaka ny ampanjaka mahatandry zany avy eo Vohitsindry tena nametraka hoe izao tsy misy zany tsy misy tsy ambarately mivoaka ny secret zany tsy azo voaka ka mafy didy manko reo antemoro reo de manaraka an'iny daholo zany ny zanaka manjafa izay mpiady izao nataotsika am'izao tsika hanafa ny anazy zany ny any sao de misy fijerena andro koa zay nampiasaina ny fanandrona tsy tamin'ny andro sabosy fady any antemoro anakara sy namany manao zavatra sabotsy fa natao ny alahady 30 mars zany napoky ny mpiady tandrazana tao Vohipeno ny azy ary tena nandositra misy nakany Manakara ny miarambila frantsay sy ny ireo frantsay zay niafina tao amin'ny teny amin'ny distrikany Vohipeno sy tao amin'ny tobiny garde indigène tamin'izany fotoana zany mananjary koa eny mifandray very zareo mananjary zany atam-bahoaka manana ny Sorabe koa io manana ny Katibony koa io atao mananjary de somary tarakely de ny mananjary ndray taty avril izy vao nanapoaka tsy fantatra ny antony fa fahitako azy de hoe nisy zany satria ny frantsay zany de nanambotra ny sambory frantsay zany ireo MDRM talohan'ny 7 mars natao karazany bouclier humain zany efa raha vao mihetsika eo nareo de tifirina izareo ao anatiny satria ny douane feno olona daholo nigadra daholo zany douane atao amin'ny la douane tany daholo zany ny olona lasa fonja zany fonja de karaha vao mihetsika eo nareo de tifirina ireo mpikambana MDRM nogadraina ireo kanjo moa tsy nanakana ny zareo mpiady tandrazana tao mananjara zany zay fa ivoilava zareo alohany tafian'zareo ivoilava tafian'zareo voilava tamin'ny tanoany amin'ny 7 avril 7 fa tarakely matetika ao mpitrandraka tantara anaty boky tantara miresaka izy Moramanga miresaka koa izy Atsimo Atsinanana fa zay ihany ve no nisy zavatra niseho teto Madagasikara nandritra ny intolony 7 sa nisy faritra hafa koa ena Madagasikara satria nasehontsika teo fa ny MDRM de milaza fa izy de atoko mampifondrona ny folo ohatra hoe tenenitsika mananara varatra zany zao tsy de misy miresaka mananara varatra zao de nisy koa ary naharitra niady tao hatramin'ny taona 7 de ny miaramila tranainy Kotomanga do mpitaritafoka atao mananara varatra
tao Sanjakaty izy Sanjakaty zany mitoby ary anisany nampikolainy tirailleur Sénégal any izy Kotomanga ary tena mafy de babo ihany moa izy farany fa de fa nanao zay nazo natao aloha zay ny Kotomanga ary zay tokony tadidy ao anatin'ny lesony tantaratsika tany faritra atsiranana tany nisy taizako ohatra iantsiranana andray de nisy ireo miaramila malagasy tao mitoby Lazare efa nihetsiketsika tahaka ny Tsozony Maharanga Charmant François izany zao fa nihetsiketsika efa nisy fa namoaka basy fa efa nisy fanapahana telefôna tany Antsiranana fa saingy moa de tsy nipoaka ihany koa tao tanteraka hatramin'ny fanafotsiny azy ny drafitra fa ny fiparitahan'ny MDRM zany atra Nosy Be ary tsara resahana zany tany Nosy Be fa nisy ny Comoriana Silamo mpikambana MDRM ireto avy ny anarany meko anareo Ahmad bin Mohamed Shay Zafar Abdallah Mahmoud Sharif Achimo Marozavavy Tadjir Saïd Toucha maro zany mpikambana Comoriana sy malagasy rery niady tamin'ny fito amby folo sy niady tamin'ny mpanjanaka Frantsay fa nisy ataontsika hoe vahiny farango sosiny nanampy atsika nisy nanampy atsika ka tena nanampy atsika ohatra zao tao Tsimotsinanana ihany koa de nisy Sinoa ireo Sinoa reo de nanampy ny piady tandrazana nanome vary nanome kafe nanome balle cartouche Chevrolet nanome basy de tsikaritry ny tafika Frantsay zany de nisy ny exécution sommaire na famonoana faty sy nandalo fisarana ireo Sinoa reo nitifiry miaramila Français Sinoa de sosotra ny consulat Français teto Antananarivo tamizay de nitory de nahazo indemnité ny Sinoa tamizay na avy amin'ny Frantsay toy ihany ny fandaratsika rehefa avy eo mbola betsaka za hojerevantsika eo satria hojerevantsika zany efa nambarako teny aloha hoe enimpolo sy sivinjato sy arivo tsika no nahazo fahaleovan-tena fa tena efa nisy hoe occasion aloha ataoko amin'ny teny gasy mihitsy occasion mety efa tokony nahazahoantsika fahaleovan-tena zany sa ohatrany hoe ary ny 7 mars ave de tena tamin'ny 7 mihitsy no nanomboka ny tsiry le hevitra sa efa nisy tany aloha tany efa nisy fakany momba an'io zany hoe fietretana ohatrany hoe tetikady efa taloha izy io zany rehetrarehetra zany dia ho resantsika miaraka amina oronan-tsary zay tsy fahita firy tamin'izany fotoana izany fa ao aorianany fakandrivotra. La beauté est la marque du bonheur. Au fond du charme se trouve la beauté. Charmel Beauté, le salon qui vous rend vraiment belle, radieuse et raffinée. Charmel, toujours et encore plus belle. Tao anatin'ny tolona hoy izy ny tarika rakotojany Stanislas entsika mandeha izany nitoy ny tolona ary nangotraka ny tolona tamin'ny 7 maro moa zany ny zavatra efa voasoratra omban'io nefa maro koa ny mbola tsy voasoratra ary efa nisy vitsivitsy nezana no resana teto ary mbola hotohizana ihany firesana momba an'izay ity misy horonan-tsary frantsay no nanao azy zay niteny izy hoe rehefa lasa solotena malagasy tany Frantsa moa zany raseta ravoangy sy rabe mananjara dia nametraka volavolan-dalàna zareo hoe mangataka amin'ny fahaleovan-tena ny malagasy vahiny fanafanana ny lalàna na zanatany Madagasikara tamin'ilay lalàna ny 9 aogositra 1970 fa mba ho mpikambana naizana reo hoe mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny Frantsay foana zany ny malagasy tamin'izay dia tsy nekeniny anteny miram-pirenena Frantsay moa izy tamin'izay fa arahantsika le zay orinantsary zay dia miangy amin'izay ny resantsika. En 1946, les 3 élus du peuple malgache déposent sur le bureau de l'Assemblée nationale à Paris un projet d'indépendance pour la Grande Île.
les choses se sont radicalisées en 1947, parce qu'au refus de l'indépendance, mal vécu par la population, vient s'ajouter un mécontentement, entretenu par le comportement d'une administration coloniale sourde à toute idée de changement, et qui, bien au contraire, accroît les corvées imposées, notamment aux paysans, en multipliant les réquisitions. Iny zany a ilay fametrahana le volavolan-dalàna fangatahana le fanafanana ny lalàna na voazanaka ny Madagasikara tsy nekena izy de hoe ozy izy raha iny filazany ny orinantsara iny de hoe teo ny nanomboka le heritreritra hoe andeha hikiomy amin'ny frantsay zay fa rehefa tiomy eny amin'ny fomba ara-dalàna izy de andeha andray fitaovam-piadiana tena zay tokoa ve le izy hoe teo tokoa migasy vao nieritreritra ny hikiomy hiady amin'ny fanjanatany sa mba nisy fakany efa tany aloha ihany. Izy aloha efa nisy fakany, efa nisy lasitra tany aloha fa sy tamin'ny 1977 sy 1977 le izy fa efa nisy fanomanana efa ela tany amin'ny taona 1977 sy 1977 zany hoe zany io 1977 dia nanamarika ny fandresen'ny Front Populaire tany Frantsa ka nahazo hery zany ny fikambanana ny antoko komunista malagasy teto an-toerana. Izany manko tsy dehibe tantara loatra fa taorian'ny Vivato Sakelika na VVS zany. Indrindra taorian'ny ady lehibe voalohany dia izay nandraisan'ny sergent Ralaimongo Jean Anjara dia nampanantenana zany ireo tirailleurs malagasy ireo. Na Indo-Chinois na ny Afrikanina fa omena zopirenena frantsay. Marina matsy fa niavaka misy ny hoe ny indigène sy ny citoyen français. Ny indigène zany dia sujet français zany hoe indigène olona ambany zany dia hafa citoyen français. Ny zopirenena frantsay zany dia zava-dehibe misy tamin'izany fotoana zany. Ka izany nampanantenana ireo tirailleurs malagasy izay hiady tany amin'ny ady lehibe voalohany hoe rehefa vita ny ady dia ahazo mizaka ny zopirenena frantsay ianareo. Kanjo ino nitranga. Ralaimongo tao anatin'izany. Tao anatin'izany Ralaimongo. Dia soso amin'izay zany ireo tirailleurs malagasy indo-chinois sy ny afrikanareo dia nitsangana koa ny frantsay zany. Frantsay sasany. Izay communiste teneniko eto dia nanankana ny ataoko amin'ny teny frantsay le izy azafady Ligue française pour l'accession des indigènes malgaches aux droits des citoyens. Zay reo mba azo natsangany fikambanana frantsay zany mba hiady ho amin'ny ho an'ny malagasy hizaka ny zopirenena frantsay. Nijoro io zany taorian'ny ady lehibe tamin'ny 1920 zany. Dia izay zany fitakena. Izay ny fiaingany le fitakenany le fahaleovantena tany voalohany. Hoe aleo malagasy tokony hizaka ny zopirenena frantsay koa satria araka ny lalàna nahazana tany dia io tokony ampiarina. Rehefa annexé amin'ny France zany dia tokony hoe ireo malagasy miaramila niady tany amin'ny ady lehibe zany anisan'ny tena natevin-darina mihitsy ny tolona teto zareo tena anisan'ny lohalarana. Izay indrindra ka rehefa niverina teto zareo dia mora nandairany rivotry ny communiste izay efa nitsoka satria ny faharesen'ny anatany sarista moa fitondrana mpanjaka tany sovietika dia nitsoka dia nahazo ny faritra Eropa iny ny Frantsa dia noraisin'ny Ralaimongo izay Ralaimongo zany izay tenenin'ny Gérard Betsala fa communiste pur et dur i Ralaimongo zany dia iny amin'izay nentin'ny Ralaimongo zany niditra teto amin'izay zany dia izay foto-kevitra communiste zay hoe fitakena ny fahaleovantena fitakena fitovian-jo aoka tsy sony zany fanambakana ny malagasy zany fa efa miaky ndoa amin'ny frantsay dia tokony hizaka malagasy tokony hizaka ny zopirenena frantsay. Izay ny fiangan'ny tolona aloha. Ity misy oronan-tsary izay nalaiko tao anatin'ilay sary mihetsika hoe Iltsivery ampany izy ity izay mirakitra an'izay zavatra andraisan'ny vahintsika zay momba ny fandraisana anjaran'ny malagasy tany amin'ny ady lehibe voalohany sy ny firoborobony zany fitiavan-tandrazana sy fitakinany fahaleovantena. Poaka ny ady lehibe voalohany sy ny fandonan'ny Frantsa sy Alemana. Niterena indray anjara tamin'izany ny zanatany rehetra anisan'ireny Madagasikara.
Tandeha ilady ny arivo sy efatrana no alefa tany am-bavahady. Anisan'ireny Jean Ralaimongo. Ka rehefa vita ny ady dia nifandray tamin'ny hery demokratika nanohitra ny fanjanahantany sy ny imperialisma tao Frantsa izy, niaraka tamin'ireo firenena hafa voazanaka. Madagasikara kosa dia niatra mangina ny VVS nitarehan'ireo tanora avara-pahalalana izay nitsipaka ny fanjanahantsaina sy ny famonoan'ireo mpiray raha tamin'ny tany simy tratehaka nefa izany. Misy koa frantsay maromaro communiste izay nanampy be an'ireo malagasy tia tandaza ireo, anisan'izany Paul Dussac. Tiako resana ohatra momba ny tiako resana manokana momba ny Paul Dussac, ino nahatonga azy tena nanoana be sy nanampy ireo tia tandaza malagasy. Ito zao sariny izy io atia ka vy io dia i Ralaimongo ny eo akaikiny, ary io mitsangana io i Ravoahangy Andrenavala izay mitondra ny anarany hôpitaly ankehitriny tia tandrazana izy, fa izay mahatonga ny anarany lasa anarana hôpitaly fa tsy hoe inona koroan'ireo izay mety tsy mahafantatra an'izany. Izy telo lahy ireo anisany niara-ny asa akaiky tamin'ny fampiroboroboana ny fitiavan-tandrasa sy ny tolona tena izy telo lahy ireo no telo tokony namasaka ny fitakenan'ny fahafahan'ny malagasy ny fahalevantena. Izy zeo raha ireo zany razambe ny syndicat malagasy nanorina ny syndicat teto, nanorina ny antoko communiste teto izy telo lahy ireo, ary Paul Léon Dussac tena anarany, ary ity tohatran'ny malagasy io, araka ny fikaroako tena malagasy, ary tiany izy tena tiany Madagasikara raha oharina amintsika malagasy Paul Dussac. Ary zao fa nanao fikaroana zao. Inona nahatonga an'izay? Ka nahatonga an'izay, izao ny tantara. Ny fianakavian'ny ray aman-drenin'ny Paul Dussac zany tany Frantsa aloha. Dia tratran'le nanao nisy ihany koa moa ny insurrection zany tany Frantsa, tany amin'ny 1871. Mialana tsiny ny teny frantsay. Dia commune anarany. Tamin'izay dia nandositra an'izay ady zay zany zay ray aman-drenin'ny Paul Dussac, dia nakany Crimée, nakany Russie. Dia atany zareo dia tonga avy tany tonga dia nitady tany taty amin'ny faritra Océan Indiana dia tody tao La Réunion. Dia zay maha-réunionnen'ny Paul Dussac satria ohatran'ny teraka tao izy. Dia avy tao izy rehefa be an'izay zany dia nitady tany koa papany zany dia nahita tany koa tao Nosy-Be, i Nosy-Be io, Belleville. Dia tao izy. Dia tao La Réunion zany ny Paul Dussac nalehibe azy, ary nodimandry tao Nosy-Be papany, ary nilevona tao Nosy-Be tamin'ny taona 370 dia niverina amin'izay zany Paul Dussac hizerany fahasan'ny papany ao Nosy-Be, hizerany concession-ny papany zany. Dia jereny fa lasany namidiny Galeny zany, namidiny mpitondra Fransay tamin'izany satria tamin'ny verina izy tamin'ny 770 mbola fitondrany Galeny zany, namidiny Galeny sy namany ny tany, ny fasany ny tany nisy ny fasan'ny papany iny, ny dadany iny. Dia io am'izay nalahelo Paul Dussac, tsy mety ty. Dia nijoro izy nanotra ny fanjanahantany. Zay nampizoro izy dia avocat. Teo zany tena nahatonga azy lasa nanohatra ny fanjanahantany sy nanampy an'ireo olona tia tandrazana malagasy. Dia zay nijoro izy. Nijoro izy zany rehefa tamin'io efa nanao asana mpisolo vavy izy. Zay momba amin'ny Paul Dussac fa efa teneko tiany nisy fotoana nisy occasion ihany teto Madagasikara io saika anazy fa leva tena talohan'ny 700 satria nandritra ny ady lehibe faharoa indray tsika zao dia tonga teto ny anglisy izay nandroaka ireo frantsay namany Hitler. Frantsay mpanoana naniaraka ny gouvernement amin'ny Vichy moa zay ny anaran'ny gouvernement frantsay nanoana niaraka dalana tamin'ny Hitler tamin'izany. Tonga teto ny anglisy nandroaka an'ireo frantsay namany Hitler ireo, ary dia niteny izy tamin'ny malagasy Pasteur Veljohn tamin'izany fotoana zany no nitenenany 2 amby 1770 hoe raha tianareo dia omena hainareo fa levatena.
tsy nety pasteur Velzona mbola tsy fotoanany zao. Eny efa voalazanao teo daholo izay fa tamin'ny 2770 zany dia niditra teto nitafika Britanika izay nitariny général William Platt. Dia teto moa zany fitondrana visiste. Fitondrana visiste. Misy orona tsara momba ny matso nataon'ireo teo Analakely mihitsy ary sady miresaka antsika. Nanatona ny Ravelzona satria Ravelzona zay no fidina ho anatin'ny comité de salut public zany. Hoe fanavotana ny tranondrazana zany ny voafidy tamin'izay Ravelzona sady ao anatin'ny conseiller filakevitry ny tany voazanaka. Tao anatin'io zany Ravelzona voafidy tamin'io. Dia izay nanantonan'ny général William Platt raiso izy ny fahaleovantenanareo. Ina nataon'ny pasteur Ravelzona izy mbola tsy vonona amin'izany zay izy. Zay fomba ny gasy izy mbola tsy fotoana amin'izany fa mbola anatin'ny ady zany. Mbola anatin'ny ady, mbola any Frantsa any zao ny miaramila malagasy miady any mbola tsy vonona amin'izany zay hoe pasteur Ravelzona. Ina nefa tamin'izany tokony fotoana azo nararotana nakana fahaleovantena. Raha nanaiky izy zany dia efa naleo tenitsika tamin'ny 2770. Raha nanaiky izy dia efa nisy fahaleovantena azo tamin'izany 2770 zany. Ary io tsy be mpiteny, tsy fantatra ny antony tsy resana ny 2770. Io natao hoe guerre oubliée zany io fa le natongava ny anglisy teto Madagasikara zay tenen'ny français amin'io. Satria mety afenifeny mpanao tantara frantsay le izy. Ka io zany tena anisany ihany koa io zany nanampy napiakatra ny moral ny toe-sain'ny malagasy. Hay ty frantsay ty izy mora resena. Anisany namporisa azo resena. Azo resena zany ary zay natonga ny malagasy nijoro ihany koa azo resena ka ity. Ohatrany hoe voaozona ny frantsay tamin'izany. Hoe tamin'nisy hoe vive Hitler nisy nanao an'izay aza ny malagasy tamin'ny lehibe faharoa reny. Ka io tena anisany naporisika nampandranitra ny ady ho amin'ny fahaleovantena ny farisen'ny mpitondra visiste teto Madagasikara. Vita moa zany ary lehibe faharoa dia efa niresantsika teo any nitsangana ny MDRM. Ty zao sary ny MDRM tamin'izao fotoana zany zay manamafy hatrany fa ny MDRM dia antokony nampivodrana malagasy foko 7 satria hitantsika amin'ny sary eto i Ravoahangy Navalo moa eo ampovoany foana izy le efa le nitondra ny ina moa zany ny héritage ny tolona tamin'ny andro Ralaimongo sy Paul Tsakasy izy eo akaikiny eo zao Jacques Rabe Mananjara ary eo akaikiny eo manao solomaso i Tata Max tamin'ny 770 sy arivo izy io no nalaina eo aorinandreo mpitolona ty tandrazana daholo tany amin'ny faritra moa nalaina zany ty sary ty tamin'izay fotoana zay. Ka tiako amarana satria fotoanantsika voafetra ihany raikitra ny 7 mars 1770 tsy nanaiko ny frantsay zany fa tsy maintsy nanentsika an'ireo ty tandra izy tsy maintsy namaly faty izy zany dia arahantsika vetivety marina fa kesy zany fotoanantsika arahantsika vetivety ny sary momba ny oronatsary momba an'izay répression nataon'ny frantsay zay. Le pasteur transportant à Madagascar les unités de relève a jeté l'ancre en rade de Tamatave. Madagascar, qui fut il y a quelques semaines le théâtre de combats sanglants provoqués par le soulèvement d'un grand nombre de tribus malgaches, a presque retrouvé son calme. Une guérilla nationaliste installée dans la Grande Forêt avait attaqué plusieurs camps de gendarmes français. En représailles, les autorités françaises constituent un corps expéditionnaire de 30 000 hommes. Ils s'emparent d'un bourg nommé Moramanga et exécutent tous les habitants. L'humanité dénonce un Oradour malgache. Reddition humiliante, torture, exécution sommaire, la répression menée par le général Garbet sera si brutale et son bilan si longtemps gardé secret que 60 ans après, le chiffre des tués varie de 15 000 à 89 000 morts. Vincent Auriol admettra benoîtement qu'on a fusillé un peu à tort et à travers. Ireny ny fanenjena zany fanafaizana ny titandrazana malagasy taorina nisy 7 mars anisany miteraka resabe koa ary mbola tsy voavahatra amin'izao asa na voavahatsika eto rasombiny any aime nisany malagasy maty marina tokoa nandritra ny ireny zavatra ireny misy miteny hoe raha etsy ny frantsay miteny teo amin'ny 10 sy ray alina teo fotsiny inona ny tena zavatra marina tamin'io ande napiasa fiaramanidina ny tafika frantsay manerana an'le faritra tsy moa tsy nanana nisy tsy nanana napiasa fiaramanidina izy ary nandatsaka bomba ary ny bomba nalatsany dia matetika ny vahoaka tsy manatsiny zany no tratrany bomba azonao leo amin'ny teny frantsay population civile
izay fa ny mpiady ny atrikadiny hoe vitsy tsy maro maty fa ny population civile hoy ny frantsay no maro maty satria ireny no tratran'ny trano tomba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 
sailany 100 000 hatramin'ny 200 000 raesy hatramin'ny roetsy eo zany satria raha diniko ao anatin'ny ray volana ihany ray volana sy herinandro kely monja eo amin'ny nanomboka ny 30 mars hatramin'ny 10 mai zany dia efa mahatratra 7 mahery ny vahoaka vonoan'ny frantsay zany izay izay nataon'ny Yves Beno une guerre qui ne suit pas des conventions de Genève izay le tenin'ny Yves Beno ady mihitsy zany azo atao hoe guerre mihitsy ilay zany guerre io fa tsy hoe ana zany fa guerre salama guerre d'Algérie guerre d'Indochine guerre de Madagascar izay zany tokony anaovantsika an'ity anaran'ity ady ity guerre de Madagascar misaotra ny vahintsika resaka momba ny fihetsiketsena guerre ady lehibe tamin'ny 7 mars 1700 araky ny filazany azy teo vita mifanjaratsika manantena mba nisy zava-baovao fantatsika sy nentinay ihany momba niny sombiny tantara Madagasikara iny ny fotoana moa voafetra ihany ary mbola azontsika resahana ihany mbola azontsika iverena ihany zany any aoriana any fa misaotra anao ny vahiny teto amin'ny Sky One TV dia asa raha misy teny farany tianao ampiana zany dia manentana anareo mpianatra zany mba hanatrika ny colloque international izay atao momba ny tantaran'ny 47 izay atao eny amin'ny akademia malagasy ny 3 sy 1 mars ho avy zao ianao anao fanambarana anao misy zavatra ataonao anisan'ny andray anjara zany eo amin'izany ny loha hevitra dia io mikasika ady nataon'ny miaramila tranainy ihany hoe ny fizotrany ady tao manoro masobeloka sy anosy bienala ary marolambo nandritra ny taona 7 sy 7 misaotratsika rehetra nanaraka hatramin'ny fariny fandarana amin'ny herindray ny fotoanatsika mandra-piandry an'izay mandra-batonga an'izay dia sambara ary endray tsara daholo Luka